betsaka iza malala dia tsy araky ny fampianarany sasany hoe 50 andro katroka aorinan'le paska tena izy na hoe paska ara-baiboly. Fa tsokevitra be mihitsy zay satria ny antony dia zao, na dia eo ary le hoe pantekosta pante milaza isa 50 dia tsy hoe manisa 50 andro fotsiny ianao aorinan'ny paska na manomboka amin'iny datin'ny paska iny, tsy zay le izy. Fa nomena tao amin'ny toko sy andininy tato amin'ny tenin'Andriamanitra Levitikosy toko fa 13, mbola tadidinao tsara angamba, manomboka amin'ny andininy fa 9 hatrany amin'ny andininy fa 1 raha ny vakitsika tsara dia nanazava ny daty aloha na ny fotoana anatanterahana ny pantekosta, dia ny anarany ilazana azy eo dia hoe andro firavoravona fanaterana voaloham-bokatra. Dia io zany tsy maintsy andro alahady foana satria ao amin'ny tenin'Andriamanitra io dia nanamarika tsara mihitsy hoe miainga amin'le fanevahevan'ny mpisorona le voaloham-bokatra terin'ny olona no manisa le 50. Iny voaloham-bokatra iny nefa nandro inona terina dia ny didina apetraky Jehova dia hoe tsy maintsy amin'ny andro apitso ny sabata, zany hoe ny andro voalohany na andro alahady amin'izao androtsika zao no hanevahevan'ny mpisorona n'lay voaloham-bokatra. Dia manomboka amin'iny manisa 50 izay tsy maintsy mefara andro alahady ihany. Dia ohatran'izay foana isataona noho izany ny tena pantekosta dia tsy maintsy andro alahady, fa tsy hipetraka andro hafa ny ankoatran'ny alahady mihitsy zany, ary tsy voatery ho 50 andro aorinan'ny paska, fa tsy maintsy ny alahady aorinan'iny paska iny mety ho alahady voalohany, mety ho alahady faharoa, mety ho alahady fahatelo mihitsy aza zay vao manisan'le 50, zany hoe tsy voatery ho 50 fa tsy maintsy mihoatran'le 50 andro foana io ary tsy maintsy alahady foana. Dia fehezina amin'izay zany efa nambarako teto tamin'ny fiarahantsika farany hoe diso hevitra zany ny olona zay mieritreritra hoe ny pantekosta dia 50 andro aorinan'ny paska. Diso zay satria tsy maintsy misy elanelana aloha, vita ny paska, vita mihitsy ny andro firavoravoan'ny paska, mbola 7 andro aorinan'ny paska, zay vao miditra amin'le fanevahevanany voaloham-bokatra, dia zay vao manisan'le 50. Tsy voatanany 50 andro zany fa tsy maintsy maherin'ny 50. Naka ohatra anankiray tsika dia le hoe mety ho 10 andro farafaharatsiny zany, kanefa tsy voatery hoe zay fa io tsy fantatsika malagasy io fa ry zareo any amin'le tena jiosy no mahalala an'izay raha te hafantatra ny tena hoe datin'ny pantekosta isika. Tsy ndrena mazava ary raha misy ny laza hoe ny pantekosta tokony atao satria faminaniana avy amin'i Jehova ary notendrena le andro lazaina fa faminaniana avy amin'i Jehova ihany koa 50 andro katroka taorinan'ny paska, dia eo le ilazako amintsika rehetra zany hoe diso zany tsy faminaniana avy amin'Andriamanitra zany raha lazaina fa tena faminaniana tokoa, ary tsy Andriamanitra ny nampianatra zany raha lazainy koa fa tena Andriamanitra ny nampianatra azy an'izany, Andriamanitra hafa sanatriny vava fanahy hafa, zay zany mety hoe nametraka an'izany tao anatin'le olona zay namoaka azy. Zany mato tenenina engany mba ahatonga sainan'le olona zay nampianatra an'izay aloha, ary faharoa mba ahatonga antsika zay hoe ny hinana mambolona no tolorana fotsiny dia ny hinana dia nanaiky mba ahatonga antsika ho tonga saina ihany koa zany amin'izao fotoana zao hoe ay ve tsika ka ny hinana zavatra tsy izy dia manomboka eto aitsio ny lalana vonjeo ny fanahinao. Anio ary ho toy an'izay rehetra zay raha fantatra ary ny tena paska, efa vita ny fampianarana momba amin'ny paska iny, efa fantatra ihany koa zany ny tena pantekosta tsy maintsy andro alahady, dia misy koa andro firavoravona anankiray le hoe fitoerana amin'ny trano ratsakazo, dia amin'izay fotoana zay manao lanonam-be ny vahoaka Israely hoe manofahofa sapandrofy, manao fety be mihitsy dia efa napetraka tamintsika moa hoe mitovy amin'ilay zavatra natao tamin'i Jesosy Kristy le niakatra tamin'i Jerosalema. Iny aloha zany tsindriko tsara, tsy hoe iny vanim-potoana iny zany zay niakaran'i Jesosy Kristy tao Jerosalema iny no vanim-potoana n'lay fanofahofana sapandrofisany karazany, fa zavatra natao tamin'i Jesosy Kristy manokana iny, izay fahataterahan'le tandindona ihany zay nisy tamin'izany fotoana izany. Ka andao ary ho jerevantsika hoe amin'izao andro izao na hoe taorianany ny azo fijaliana ny paska tsy tandremana tsony, efa nianarantsika eto zany. Manahoana indray ny pantekosta mbola tokony ilaina sa tsy ilaina? Misy aloha zany ity tenin'Andriamanitra ity zay fakitsika vetivety anitsina ihany koa ny fahadiso-kevitra mahazo ny olona amin'izao fotoana izao ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2 dia 1 na vakina hatrany amin'ny 4. Asan'ny apôstôly toko 2
andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Zao ny vaky ny teny: ary noho ny tonga ny andro Pentekosta dia teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra, ary nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery mifofofofo ka nanenika ilay trano ny angonany. Ary nisy lela maro nitarehin'afo niseho taminy, izay nizarazara ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona izany. Ary samy feno ny fanahy masina izy rehetra, ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenena ny fanahy masina azy. No ity tenin'Andriamanitra ity eo amin'ny andiny voalohany hoe tonga ny andro Pentekosta, dia inona zavatra nitranga avy eo? Nisy fanahy masina nilatsaka. Dia betsaka tena betsaka amin'izao fotoana izao no mihevitra sy mieritreritra hoe ny andro Pentekosta, na hoe ny dikan'ny andro Pentekosta na ny dikan'ny Pentekosta dia hoe fahatserovana na fankalazana ny nilatsahan'ny fanahy masina voalohany teto ambonin'ny tany. Mety ho marina ihany raha ohatra hoe tsy hasarotsika ilay zavatra, satria tamin'ny andro Pentekosta tokoa no latsaka ny fanahy masina. Fa tsy zay nefa ny tena dikany hoe Pentekosta na ny andro firavoravoana manarakaraka ny herinandro filaza azy tany amin'ilay Levitikosy 7:20. Fa raha tsorina dia hoe fetin'ny voaloam-bokatra. Dia misy fomba takian'Andriamanitra ao ary misy antony tadiavin'Andriamanitra sy tian'Andriamanitra atongavana amin'ny nananganany io andro firavoravoan'ny fanaterana voaloam-bokatra io, zay fantaritsika amin'ny anarana hoe Pentekosta zany. Fa tsy noho ity teny ity akory fa talohan'iny efa nisy ny Pentekosta, talohan'iny efa nisy io andro firavoravoana io fa ny fanandrify indrindra tamin'io andro io no nilatsahan'ny fanahy masina. Misy antony zany zavatra zany, tahaka an'le hoe ny fanandrify amin'ilay tena daty Paska ara-baiboly ihany koa ny nahafatesan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Misy dikany ihany koa zany zavatra rehetra zany fa ahitsina kely fotsiny zany hoe tsy zay nefa tena dikan'ny Pentekosta fa sao dia ho voafitaka ihany koa tsika. Dia ho hitantsika moa zany amin'ny fifaranany ty fandarana ty hoe raha mino lainga ianao na mino fitaka ianao ahoana ny fijerin'Andriamanitra anao. Averintsika vakina ary ty tenin'Andriamanitra iray ity efa namalina ny fanontaniana mikasika ny Paska ihany, hoe mbola tandremana ve ny Paska na hoe mbola tokony ankalazaina. Dia toy izany ihany zany ny Pentekosta. Andao ary vakitsika aloha ny Kolosianina dia ny toko faharoa andininy fa 9 sy 17. Kolosianina toko faharoa andininy 9 sy andininy 17 amin'ny anaran'i Jesosy zanak'Andriamanitra lehibe ary: koa aza vela isy tsara nareo ny amin'ny fihinana na ny fisotro na ny andro firavoravoana na ny voaloam-bolana na ny sabata. Aloko ny zavatra ho avy ireny fa ny tenany dia any Kristy. Io teny io zany voalaza ao daholo zany hoe fihinana, fisotro, andro firavoravoana, voaloam-bolana, sabata. Ireo zavatra ireo dia anisan'ny nasaroton'ny olona ihany koa tamin'io andro io, satria nisy mpanompon'Andriamanitra resy lahatra naraka ny fahamarinana nandray an'i Jesosy Kristy vonina hiditra ho vahoaka an'Andriamanitra nefa jentilisa tany Kolosy. Dia nisy mpampianatra hafa tonga taty aoriana namangy ny fiangonana io, dia nametraka an'izany fampianarana zany izy hoe nareo raha vao tsy manao an'ireto zavatra reto dia very nareo. Dia lasa nisafiritaka ny sain'ireo mpivavaka ireo. Dia farany nanontany ny apôstôly Paoly zay nanangana ny fiangonana io. Dia namaly ny apôstôly Paoly tamin'ny alalan'ny taratasy. Dia izao vakitsika izao zany valiteny mikasika an'izay: aza vela isy tsara nareo, zany hoe aza manaiky tsaratsarain'olona, aza manaiky melohan'olona ny amin'izany zavatra zany fa tadidio izy ireo zavatra ireo. Dia inona daholo? Aloko ny zavatra ho avy. Zany hoe raha zay teny zay ny raisina amin'ny fijery tsy miangatra, aoka tena hijery amin'ny saina madio sy amin'ny tena hoe maso mahitsy isika rehetrarehetra, fa raha izay tenin'ny apôstôly Paoly zay ny raisina dia hita hoe nanamaivana ary tsy nampirisika mihitsy ny amin'ny anaovan'ny olona indray ireo zavatra ireo. Inona avy moa le izy? Fihinana sy fisotro. Dia inona avy moa zany fihinana sy fisotro zany? Tsy hoe resaka toka, resaka zavatra tsy tokony hohanina nefa hohanina, tsy zany io, fa ampidirina sasany amin'izany io tsy azo tsy hany mihitsy zany io teny io. Fa fihinana sy fisotro mandritra n'ireo fotoana voatanisa ireo, hoe ao zany ny andro firavoravoana. Tadidio tsara fa vao nianatra mikasika amin'ny Pentekosta tsika efa misy zavatra hohanina ingeo anatin'iny, misy zavatra sotroina ingeo anatin'iny. Ny Paska ihany koa tahaka an'izany. Ka
le zavatra hoanina sy le zavatra fisotro sy ny fangarony rehetrarehetrarehetrarehetra tahaka ny hoe fanateram-panatitra sy ny fombafomba amam-panao isan-karazany, de reny zany no nambara ny apôstôly Paoly eto hoe aloka fotsiny reny fa ny tena nosy de any Kristy. Zany hoe reny tsinitsininy tsisy dikany reny osy Paoly fa ity ny tena izy ty, ohatran'izay ny dikan'io. Ka raha zay teny zay zany no raisina de tsy mampirisika atsika anao an'le zavatra. Ka rehefa andro firavoravoana zany de mitovy na Paska na Pentekosta na le anankiray fitoerana mitrano Ratsankazo. Dia io zavatra io ary no resahana amitsika eto, anambarana hoe mitovy amin'ny Paska ihany eny amin'ny Pentekoste, ary mitovy ihany koa lay andro firavoravoana fahatelo le hoe fitoerana amin'ny trano Ratsankazo. Zany hoe samy efa tsisy dikany intsony, samy efa rava, samy efa aloka, samy tsy tokony atao intsony. De tahaka an'izany koa zany ny resaka hoe voaloham-bolana de le sabata eto, atsindriko manoka na efa nazavaitsika io tsy le sabata andro fafito io, fa misy sabata hafa satria io teny raha resitsika amin'ny baiboly amin'ny teny frantsay de sabata misiais io pluriel zany, zany hoe tsy sabata anankiray fa sabata kotra ny anankiray, ka tsy le sabata andro fafito io fa sabata hafa mihitsy efa nianarantsika teto. Ka reo zavatra reo zany de fomba mampanao misy fankalazana, misy fety atao misy fomba arana be dehibe, de reny zavatra rehetrarehetrarehetra reny no nresahan'ny Paoly eto hoe tandindona, zany hoe efa tsy tokony atao intsony. Mazava arak'izay zany araka io teny io fa na ny Pentekosta na ny Paska na le andro firavoravoana fahatelo fitoerana amin'ny trano Ratsankazo de tsy tokony ho atao intsony, tsy tokony atao intsony. Ary eno tsara ny nanamafisany Paoly azy eo amin'ny 9:20 sy 7:20. Eno tsara nge le teny Kolosiana 2:9:20 sy 7:20. Zao ny vaky ny teny: aza mety ho fitahana tsy azahoanareo ny loka noho ny fanetretena aitraitra sy ny fivavahana amin'ny anjely, ka mitopo amin'ny zavatra efa hitany, sady feno fiavonavonana noho ny fisainan'ny nofiny, ka tsy mihazona ny loha izy no itombon'ny tena rehetra zay velomina sy ampiraisina tsara amin'ny famavany sy ny ozatra araka ny fampitomboan'Andriamanitra. Eo zany misy teny anakiroa amin'izay andininy vakitsika zay 20 sy 7:20. Voalohany de aza mety ho fitahana tsy azahoanareo ny loka. Zay mety ho fitahana zany arak'izay de tsy mahazo loka. Iza moa ny resahan'ny Paoly eto hoe mety ho fitahana? Zay manaiky an'le fampianarana efa tsy izy tsony nefa lazain'ny olona fa izy zay natao hoe fitaka, de zay manaiky an'izay zany de osy Paoly hoe tsy mahazo loka ianareo. Ka aza mety fitahana, inona moa ny loka? Fiainana mandrakizay nge ny loka ka noho izany de zao zany teny zany dia raiso amin'ny fijery tsy miangatra ihany koa, fa tsy mampirisika akory tsy mampirisika akory fa mandrara zany teny zany. De ohatran'izay koa eo amin'ny 7:20 raha manaiky fitahana zany le olona de tsy mahazo loka, akoatran'izay tsy mihazona ny loha. Fantatsika tsara hoe iza moa ny loha? Jesosy Kristy io, zany hoe tsy mikambana amin'ny Jesosy, tafasaraka amin'ny Jesosy. Ka na ianao manao andro firavoravoana mankalaza Paska, na ianao manao ny Pentekosta, na manao an'le trano Ratsankazo, de tadidio fa aloka daholo reny. Ka zay mbola misisika efa Jesosy efa nandrava andreo, ka raha mbola misy tsika no misisika de mazava be le teny tafasaraka amin'ny Jesosy. Satria nahoana izy makaty tsy ilaina tsony reo, ianao mbola makaty mbola ilain'ireo. Izy ary no teny tsy ilaina, ka ahoana moa tsika olombelona nilaza fa ilaina izy. Ka izay teny zay zany de efa ampy tsy asiana ady-hevitra be mihitsy ahafahantsika mandray fanapa-kevitra hoe aleo zany ekena fa tsy tokony ho tandremana tsony na ankalazaina tsony le zavatra reo ity ny tena fanamafisany ity. Satria indraindray avadiky ny sasany hoe mampirisika Paoly amin'io fa tsy mandrary zany. Eny le izy jerena amin'ny fijery tsy miangatra, tsika mahay teny malagasy de jerena amin'ny fijery tsy miangatra hoe fampirisihana ve nataon'ny Paoly sa fandrarana araka ireo tenindreo, fa ity ny tena fanamafisany ty ary 7:20 vakitsika ao amin'ny Kolosiana 2:2 io ihany 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Zany rehetra izany le nresahana rehetra teo zany de ankalazaina ho fahendrena amin'ny fivavahana aitraitra sy ny fanetretena ary ny fampahorinany tena, nefa tsy manan-kery akory asakana amin'ny fampanaranana ny nofo. Hitatsika zany raha mankalaza ianao zany, zay nge no tonga amin'ny teny hoe tsy mampirisika ankalaza mihitsy Paoly fa mandrary. Raha mankalaza ianao izy de hoe zany rehetra zany de ankalazaina ho fahendrena amin'ny fivavahana aitraitra, zany hoe aitraitra zany le izy, zavatra tsy de ilaina efa nyravana, fa ianao mindray ohatrany hoe miaitraitra indray anao hoe atsangano ty zavatra ty, fanetretena sy fampahoriana tena nefa tsy manan-kery akory. Zay ne mahita fa tsy manan-kery io zavatra io fa zany hoe le hery tsy fantatry ny olona hoe hery inona, hery avaiza, hery maninona.
zay ny tsy fantatry ny olona ka reo tenyreo zany no manambara fa efa noravana ka tsy tokony ho tandremana na ankalazaina ny andro firavoravona anankitelo sy ny fanateram-panatitra miaraka aminy ka tsisy heviny ara-panahy io hoe milaza an'izao io hoe fanresaka andro zany a raisy tsara indray ny teny ao amin'ny galatiana toko faefatra vakitsika farany zay teny zay. Ny galatiana toko faefatra de 10 sy 12 fa mba azahoana ho azy tsara de azonao vakina manomboka any amin'ny 10 fa 7 le izy a fa 10 sy 12 ihany zany vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manao hoe andro sy volana sy fotoana ary taona no tandremanareo fatratra, matahotra ny aminareo aho fandrao de ny sasatra foana taminareo. Zay teny zay ndray zany a no anamafisana le andro mipasoka, volana, voaloham-bolana, fotoana reo andro firavoravona ireo a, ny taona moa de le hoe taona sabata io, le Kolosianina ihany zany nao mafisina eto io le sabata nresaka hoe sabata hafa zany. De reo ve ny tandremanareo fatratra tonga tany amin'ny firenena nisy fiangonana koa tany Galatia de tonga tany koa le mpampianatra hafa zany, de hoe napetraka tany koa ny fampianarana momba an'ireo zavatra ireo, de namaly ndray Paoly reo ve ny tandremanareo fatratra matahotra ao izy ka matoa izy matahotra tsy famporisihana ny dikan'izany, fandrarana ny dikan'izany matahotra ny aminareo a fandrao de ny sasatra foana taminareo. Ka zao zany a hitatsika miariary ny zavatra voasoratra ao anaty baiboly azahodina amin'ny hevitra tsy izy ny tenin'Andriamanitra fa efa ito zao fa tsy ankasitrany ny fanatanterahana andreny na ny fankalazana andreny na raisitsika hoe fitandremana izy na fankalazana izy na fahatserovana na inona tsy mety zany le iverenana amin'ireny zavatra ireny. Tafasaraka amin'ny Kristy tsika raha
You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here